Eo amin'izay taranjabolina kitra izay hatrany dia ampahafantarina antsika eo anatin'ity fanadihadiny ity kosa ny mahakasika ny ekipan'ny Disciple FC izay miezaka mitaiza ireo tanora mpilalao baolina kitra ao aminy eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena sy eo amin'ny sehatra ny finoana. Maro no zavatra hita ao anatin'ity ekipan'ny Disciple FC ity, indrindra eo amin'ny fifampitaizana eo amin'ireo mpitatana sy ny mpilalao. Taoriny nidirany tamin'ny fifaninanana teny anivon'ny section efa taona lasa izay dia manana ekipa roa mandray anjara amin'ny fiadinany tompon-daka sokajy division voalohany ao amin'ny ligina Analamanga sy Vakinakaratra taranjabolina kitra ny ekipan'ny Disciple FC amin'izao fotoana izao. Ny aloha izay dia ansehatra teny anivon'ny Vokitany ireo ankizy mpilalao tazaina ao amin'ny Disciple FC. Amin'ny fifaninanana eto Analamanga dia voanavita nanozongozona ireo ekipa voasokajy goavana ny Disciple FC. Mpilalao zandriny nefa manana maiza azy avokoa moa no mandrafitra ity ekipa eto Analamanga ity tahaka Andriboly sy Ritoky. Toraka izany ihany koa ny Vakinakaratra dia tsara toerana ny ekipa. Tanjon'izy ireo araka izany ny hanoratra ireo ekipa goavana ka hipetraka eo amin'ny laingo fifaninanana na dia mbola ekipa voasonitra aza. Mba hoentina manatanteraka izany tanjon'izany ary dia manazatra teny isanandro eny amin'ny kianja ny 4 rehefa alasorany ekipan'ny Disciple FC. Eo ambany fitatana ny maître Georges Rafaralas sy ny ekipa teknika miaraka aminy. Ankoatra ny fitaizana ny ekipa Arabatana sy Haratsaina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena dia mampiavaka ny Disciple FC ny fitaizana ny mpilalao aminy eo amin'ny finoana raha nambaran'ny filohany Andria Miarintsoa Rijanena Joni sy ny sekretera jeneraly Razafitsalama Sitraka. Izy ireo izay nanambara fa mafimafy ihany ny fandaniana amin'ireo fifaninanana roa hatrehan'ireo saingy noho ny fanohanan'ireo olona mahatsapa ny ezaka ataon'ny ekipa dia mandroso tsara ihany ny Disciple FC. Ekipa roa tokoa ny Disciple FC dia Vakinakaratra sy dia Analamanga. Ny tanjona moa anatin'ilay izy zany fitaizana no tena bazin'ilay izy zany. Izay indray voalohany, indray faharoa mba ahavita ny zareo bakely reto satria hitanao amin'izao mbola tanora dia eritreretra tokoa zareo. Eo hoe atafitan'ny zareo inona zany hoe ezaka lavitra amin'izay fahatafitan'ny ankizy izay. Dia marina tokoa izay ny Disciple FC dia miara-miasa amin'ireo namana Vantilabato zany ao anatin'ilay rehetrarehetra izay. Misy ny lasa zany tamin'izareo teo ary misy mbola katsahana koa nandefasana azy. Eo amin'izay hita amin'izao hoe rafitra ny fanamiana ny kianja manahoana izany mety manana amin'ny hoe fampandraisana anjara ekipa mafy dia mafy tokoa fa sorona be dia be ny namana zany sy mpiara-mitantana ao anatin'ny club tsy manana vola mankarena zany fa tena mafoy sorana be dia be ihany koa ny fanohana Disciple FC zany hatramin'izay. Efa madivadiva farana ny fifaninanana eto Analamanga sy any Vakinakaratra. Inona ny tanjona petraky ny Disciple FC amin'ity taom-pilalaovana 2024 sy 2025 ity? Matoa mandray anjara dia manana tanjona ny champion. Ny eto Analamanga angambany dia mba hitantaratra ihany koa ny Disciple FC tamin'ity saison ity ny filarana vonjomaika hatreto dia faharoa ny Disciple FC ao amin'ny poule be zany misy azy amin'izao. Dia soranareo sandrikely eo no niezaka nataony sy niezaka avaty amin'ny mpitondra zany natonga izay laharana izay. Ny mikasika ny Vakinakaratra manokana nanao ezaka izay tamin'ny heritaona saingy nisy ny lesoka kely ny zanana renina izy zany tamin'ny ity taom-pilalaovana ity zany ary tanjona tokoa ny andraisana ny championnat zany amin'ity mba ho champion. Marihana fa tahaka ireny ekipa goavana eto Madagasikara ireny dia manana fitaovana raitra toy ny fanamiana itovizana amin'ny fanazarantena sy fiatrehana lalao ny ekipan'ny Disciple FC. Raha ny fahitana ny ezaka ataon'ny mpitatana dia inona fa ho lasa lavitra eo amin'ny sehatra ny baolina kitra ny Disciple FC.